politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Dia zany facteur rehetrarehetra zany nitenenako hoe mbola tsisy hitondra makany amin'ny filaminana io fa instabilité foana no misy eo, indrindrandrindra construction sy bricolage na majorité absolue no misy tao Tsimbazaza. Isokatra Rahatpitso 7 Jolay 2024 eny amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena eny Tsimbazaza ny fivoriana manokana iarahana amin'ireo depite vaovao vao lany teo. Hita ho tsy maro toerana na oviana sahady hoy ny mpamakafaka politika sady mpanao politika rahateo Faniry Razafy Manantany izany anteny meram-pirenena izany. Ahoana ny fomba nahazo ny fitondram-panjakana majorité absolue satria ny majorité absolue dia tena mikonty be. Inona mampikonty azy? Voalohany indrindra aloha zany ny stabilité ana fanjakana dia miainga avy amin'ny fananana maro anisa matanjaka be. PM efa tsy nahitany fahombiazana iny tamin'ilay mandat teo aloha ary efa nitsipahan'ny député. Mbola izay indray ve no atolony zany? Raha mbola io premier ministre io no atolotry ny maro anisa eo dia mbola vao mainka hienjana ny bras de fer zany. Amanjato mahay ny député amin'ny fitondram-panjakana 2019 fa tsy nanana stabilité misy tao amin'ny anteny meram-pirenena. Inona tsy nandalo tao? Nandalo tao ny karazana fifandonan'ny ministre, ny gouvernement sy ny député ary indrindrandrindra le miaradia amin'ny fitondram-panjakana. Nandalo tao zany fandavana fanaovana face à face zany. Nandalo tao zany fametrahana hadevitra ao aorianan'ny rapport d'activité. Nandalo tao zany motion de censure zany. Efa sanctionné ny sombamboka 500 ary mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana sanctionné an'ilay exécutif tamin'ny alalan'ilay gouvernement zany. Iza ny patron politique tsy miankina, ny patron politique tsy miankina, ny vahoaka ny fidy azy. Teo aza ny fitondram-panjakana nanana solombavambahoaka anjatony mahery saingy tsy mahavita mametraka izay famarina toeran'ity rafitry ity izay. Vao maika koa hiatrana izy nisy ireto tsy miankina miisa 570 izay mbola tsy nanitsaka ny Tsimbazaza akory dia efa nivadika tamin'ny vahoaka ny fidy azy sahady. Tena sarotra manana comportement samy manana ny azy daholo ny ankizy rehetra. Samy manana ny normany sy ny valeurany izay anazy atypika ny zavatra anankiray iny dia miezaka ny comprendre n'ilay ankizy tsirairay aby no tena sarotra. Azo sokajiana olona manamay izy azy sy manam-pahaizana ny olona autiste hoy Idealy Andrianatoanina, mpanabe eo amin'ny Centre Espoir Malindro. Raha neto Madagasikara dia mbola miseho amin'ny endriny maro ny fanilikiliana ny olona manana fahasembanana. Toe-javatra izay tsy tokony hisy mihitsy satria mananjo iaina toy ny olona rehetra ny olona manana fahasembanana. Na le zaza zany te lalao amin'ny le zaza dia atsoina le ray aman-dreny atsoina zany tsy teny fanerasera aminy. Misy izy raha filazantsika anazy hoe le malefa, misy kosa nefa izy le maherihery, raha fihetsika dia maherihery setra kely ry zareo dia misy ihany koa ry zareo nefany mitokatoka-monina. Le mitokatoka-monina zao resaka jiko dia anisan'le ao anatin'izay ry zareo hoe misy manam-pahaizana, misy karazany maromaro ry zareo. Zareo indray tsy dia manana déficience intellectuelle loatra fa afaka matakatra zavatra izay takatry ny ankizy ordinaire ihany. Fa ny ankamaroany misy manana problème na trouble de langage ihany koa izy ao anatin'izay. Somary miraikitra izy rehefa miteny tsy dia mahay manonona zavatra misy x ohatra fa miraikitra ny lelana ao anatin'izay zavatra. Iray amin'ireo fikambanana mandray an-tanana ny ankizy autiste sy ny trisomie ny Association des éducateurs Espoir Malindro etsy amin'ny EPP Analakely. Anankiroa no zavatra tena ataonay. Voalohany indrindra manao ny éducation izay. Éducation dia fananganana an'ilay olombelona anankiray mihitsy amin'ny maha olona anazy. Ny eo amin'ny habitude izany, ny eo amin'ny comportement-any sy ny pitsopitsony rehetra. Ny eo amin'ny le scolarisation indray dia basé izay kokoa amin'ny alphabétisation, fampianarana azy mamaky teny sy manoratra sy ny kajy ary ny resaka fanisana. Amin'ny ankapobeny izay no zavatra tena ataonay. Fa amin'izao efa misy an'ilay antsoina hoe classe inclusive dia hiezaka ihany koa izay ny ampiditra ny ankizy ao amin'ny
kilasy izay misy ankizy ordinaire zany io, ary izay no manampy ny manaramaso sy manampy ny ankizy mba ahafahany mandray ny fanabeazana izay tokony ho azony ao amin'izay kilasy misy ny ankizy ordinaire izay. Matetika zany ny fampianarana ho an'ny ankizy manana fahasembanana ara-tsaina dia personnalisé ilay izy satria samy manana ny mahaizana azy daholo ny ankizy tsirairay avy azy. Dia iny zany arakaraky nylay diagnostika izay nataon'ny mpanabe hoe ty olona anankiray ty kosa mora mandray zavatra ty, le ty anankiray ty ny fandraisany mety hoe auditif izy ohatra amin'ny alalan'ny teny dia voarayany le izy. Ny sasany indray miaingy amina pictogramme na hoe sary mihitsy zany ny aseho aminazy eo izay indray le zavatra voarayany. Araka ny fanazavan'izy ireo dia tokony homena fahalalahana sahaza azy ny ankizy autiste ary tokony efa miara-miaina amin'ny ankizy tsy manana fahasembanana. Ankoatra ny fanabeazana maha-olona sy ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary ny fampianarana kajy dia tanjon'ny Centre Espoir Malinjo ny hampiditra ny ankizy any anivon'ny sekoly misy ireo mpianatra tsotra amin'ny alalan'ny kilasy inklusive. Mifampitohy amin'ny eny an-tsekoly ihany koa ny fanabeazana omen'ny ray aman-dreny satria saika miaina fanavakavahana ny ankizy autiste eny anivon'ny fiarahamonina. Ohatra hoe asiana mitehaka izy eo anatin'izay tehaka izay alainy avy aty lavitra be aty ny tanany zay vao akapoka ny eto. Dia ao anatin'izay rehefa hita amin'izay rehefa hoe misy komandy ao anaty saina eo zany tsy mifanaraka amin'izay eritreretintsika sy ny normatsika ataontsika hoe ordinaire ao anatin'ilay izy. Dia izay no mahasamby hafa anazy. Dia ao anatin'izay samy manana ny rafirafitry ny aty amin'ny atidoha zany dia samy manana ny fahaizany zareo sy ny potentialité izy io zany tenery zany te olona izy tena ty olona mihitsy izy fa le olona zany tena tsy tiana azy, le fiarahamonina tsy tiana azy. Fa rehefa tonga atao amin'ny école Malinjo izy heritaona zao ny tonga avy eto heritaona amin'ny septambra hitako hoe tena niova mihitsy na ny toetran'le zaza ara na ny sainy ara tena niova mihitsy. Ireny ankizy ireny izay tsy tokony atao vesatra mihitsy sy raha nambaran'ny ramatoa Raoelso Suzette Yolande ireny mpianakaviana mananjanaka autiste. Mampanabe tena dia miezaka foana manentana ny fiarahamonina, manentana ny ray aman-dreny hoe hoeto an-tsekoly ny zaza. Tsy voatery ny ankizy ordinaire rehetrarehetra foana no andeha an-tsekoly fa efa misy ny sahaza ho andry zareo efa misy ny centre association mifakamandry zareo. Dia mampanabe zany manentana ny ray aman-dreny manentana ny fiarahamonina hoe alefaso an-tsekoly ny ankizy manana fahasamihafana. Dia ny fiarahamonina koa mangataka izay satria maro ny fiarahamonina manindrikindrika ny ankizy ohatr'ireny na olona ohatr'ireny na fahasembanana ara-tsaina na fahasembanana ara-batana dia manentana zany izay foana entanina hoe samy manana tsika samy manana fahasamihafana daholo tsika rehetrarehetra dia entanina hanaja ny hafitsika. Lay lavaka mahagaga betsaka ireo mpampiasa lalana no mitaraina noho ny fisian'ny lavaka mitera-doza eny amin'ny rond-point Alasoa reny. Tsy voazao fa efa taona maro no nahitana io lavaka io ary efa nitera-doza nahafatesan'olona mihitsy ny fisian'izany. Efa namboarina ary norakofana tara mihitsy io lavaka io. Ankehitriny anefa dia manomboka mipotra sy miangeza indray izany. Mbola tsy nisy mifepetra noraisina hatreto. Mety miandry loza manaraka indray angamba vao hanamboatra azy ny fanjakana.